Ao daholo ve ny olombanina rehetra androantsika de be da be moa zany ny zavatra mandeha teo amin'ny raharam-pirenena na ny mahakasika an'ireny resaka IST sy ny karazany maro isan-karazany ireny na ny resaka tatitra sy ny ty vaovao ty indray hoe polygraphe sy ny karazany fa tsika de mitovy foana ny tsy miova ny hevitra zany hoe ny polygraphe koa tsara fa tsika nefa nampiasa zavatra ambony noho ny polygraphe minina amin'ny baiboly mpivavaka fa vitan'ny olona tsy miraran'izay fiteny nomeny sy ny karazany ka miverina foana am'le zavatra efa nitenenitsika tam'le vidéo teo aloha hoe reny a de resaka intégrité an'le olona foana no mikompte fa na inonina na ampiny ataonao mianina amin'ny baiboly ary io rehefa tsy haintegna tsisy rarainy an'izay baibolinao any na ampianininao polygraphe zany tsara le izy mety hoe eny aloha andeha ara jerena fa le olona mijery an'le izy ve manana intégrité kosa hoe ataovy mipasy fa tsy maninona io na any zany hoe io zany misy fay foana na inkidona na inona ny zava-isy eo fa tsy andaninandro iny zay zany ny atao de aloha andeha ao fa ny zavatra isan'ny mba nanaitrana tamin'ity tsy haiko nandroany izy ity naomaly le hoe nanao tatitra rabola sy ny sisa teny amin'ny fitsarana hoe moa zavatra efa nagnedivana hatramin'izay teto na zara tamin'ny vidéo ako hatramin'izay de niteny foana hoe alefaso ny tatitra rabola de asio détail reny zavatra reny fa tsy atao safy be mantsina fotsiny ohatran'io tsara le efa misy chiffre le izy zany hoe manino ty izy teo hoe zao ny anina sy ny sisa ny vola very vola anina sy ny sisa avoainy détail an'ireny fa raha misy milliard be da be zany tokony misy détail hoe iza ny fournisseur izany zao de mba avoaka daholo le document déclassifiena zany le izy sy ny sisa sy ny sisa mba ahafahan'ny olona mijery hoe iza daholo dahoana ny lany le izy taizany na laniny sy ny sisa satria io chiffre fotsiny tsy fantatrao io na vao nalaina vao zao koa io na ohatra ka hoe efa niteo aloha hatramin'izay sy ny sisa azo ataingitaingina ny daholo rehefa tsisy détail ka rehefa tsy milaza an'le détail sy le ino ty izy teo sy le zavatra tokony avoaka anao zany le contenu de misy foana le ayatsy havanana ao anatin'io fa tsara aloha zany re hoe tsara hoe manao exercice reny fa zavatra nangatahako foana hoe resao ny zavatra tao de mba fantatry ny olona hoe ohatrinona ny vola ohatrinona ny trosa ohatrinona ny vola miditra sy ny karazana zany moa tsy nijery an'le détail fa ny le exercice ny anah nijereko fa ny contenu mbola afaka amboarina ny contenu rehefa tsy intègre anao fa le exercice aloha zany zao mba efa tsara hoe milaza mivahoaka tompo-pahefana hoe zao ny zava-misy reto ny vola reto ny trosa am'izao ny aloha sy ny sisa ka za ty an'ireny rapport reny na de ny contenu raha mbola azo amboarina be da be hoe milaza chiffre sy ny sisa ahoana fomba fanaovana anazy amin'ny tany amin'ny vahoaka zay tenenina hoe tsy mety tsy de mahay manao chiffre na pourcentage akory ny olona fa mila adapté anao zany le vulgarisation an'le izy zany hoe ny technicien rehefa manao an'le modèle sy ny calcul anie mahazo réponse technique ianao de ny niveau an'le olona mijery an'le izy sy ny niveau an'ny olona any ambanivohitra sy ny rehetra tsy maintsy ataonao zany zay azahoan'ny olona anazy hoe zao zany vola very zany reto ny vola niditra reto ny vola very zao ny navery an'io ahoana ny atao amerenana n'ireny vola very reny fa le izy nafinaritra tsara le izy zany amina ninona lazaina zay contenu any zany le hoe exercice aloha de mahafinaritra hoe mba efa manao an'le exercice tsara kokoa raha ny ao amin'ny primature koa miaraka le niteneniko iny hoe inona tompoko le budget ao aminareo ngeza be appui au développement reny tokony mba jerena ihany hoe atao inona le izy na azavaina ohatra reny hoe isaky ny ministère de tokony manana tamberina ndraikitra ohatr'izay tahaka n'lefa nataon'ny ministre rehetrarehetra teo aloha zay niteneniko hoe tsara le exercice fa asio détail le izy mba ahafahan'ny olona sy ahafahan'zay mijery hoe aiza daholo ny alehany sy ny sisa mba ahafahana mijustifier fa tsy atao safy be mantsina fotsiny le izy rehefa manao hoe de atao ara zany le rapport fa safy be mantsina sy tsy hitanao zay lohany sy vodiny am'le rapport ka zay ny zavatra mahakasika an'iny ny nahita koa fa zaho tsy nanana fotoana ny jerena hoe marina ve le resabola le hoe projet misy projet hoe
tsy atao hoe ovaina indray zany ny unité tsy ny unité moa ny ovaina fa le hoe ny angezan'le vola misoratra eo am'le izy ka raha zavatra hitako tsy de commenté an'le izy satria tsy fantatro zay famarinany sy ny tsy famarinany am'izao moa le mijery vaovao amin'ny Facebook sy ny sisa anao tsy hainao hoe mitonga hoe marina za tsy manana fotoana anaovana recoupement ka tsy commenté an'iny fa ataoko hoe misy olona spécialiste amina resaka vola afaka miteny an'ireny sy ataoko araka-ngamba ny fefa nilaza sahady ny spécialiste amin'ny resaka finance tamin'iny hoe andeha ilolo kitapo fe mivola ianao raha hividy zavatra zany raha ohatra ka ny ravim-bola ampidininao ny ravim-bola nefa ny ambany de ambany ny sandam-bolanao raha ohatra ka miakatra ny sandam-bola de ampidinina nisan'ny ny valeur ny chiffre mipetraka amin'ny bi anankiray de cohérent le izy fa raha ohatra ka hoe tsy zay fotsiny ny azoko lazaina fa de bon samy manana ny fomba fieritreretany moa ny olona tsirairay avy ka za zany mba nanaitra anankianao fotsiny ny resaka rapport iny sy le hoe fanaovana tatitra sy ny sisa mba tsara le izy zany fa tokony tsy isaky ny siècle zay na demi siècle vao manao an'ireny zavatra ireny fa tokony isy ataona rehefa vita ny exercice ny loi de finance sy ny sisa ao anatin'ny taona ray zany tsy haiko ny antsika moa de kalehibe le loi de finance tsy hoe mois de inona manao an'le izy de tokony misy foana zany ny fanaovana rapport surtout ny cour de compte tokony manao an'ireny zavatra ireny foana fa efa sokirina mihitsy zay vao mieritreritra hoe no fa manao cour de compte anasan'ny cour de compte no mijery an'izany hoe misy iny izy teo vola mpanjakana de tokony anjarany zareo no mijery an'izay fa zay ny asany eo ka zay ny zavatra azo koresahana makasika an'iny fa hijery thématique hafa kely tsika androany de za zany tsy mialatsiny amintsika fa za tsy hanao commentaire n'ireny polygraphe sy ny karazan'ireny satria voalohany tsy spécialiste amin'ny détecteur de mensonge hoe ahoana ny fanaovana repère sy ny sisa sy ny sisa tsy intéressé anahy le izy faharoa manaraka an'izay ny efa niteneniko foana fa ninona fitaovana ho ampiasainao eo na teknôlôjia na inona sy inona ny intégrité an'le olona mampiasa anazy sy le olona amoaka an'le résultat anaovana justification an'ny olona efa teo ve le izy anaovana recyclage zay ny atahorako amin'io ohatra zany ianao amerina an'ireny ministre teo reny efa mpandainga teo reny de averina zany le izy zay tratra nymbodiombo mihitsy zao mandainga de mbola tsy menatra ihany tsy midémissionne tsy manao ninona de reny zany zao averinao anaty détecteur de mensonge ave de lasa madio am'izay zany zao rehefa eo anadiovana ve le izy sa tena marina le hoe ijerena ny lainga raha ijery lainga anao lainga nanomboka oviana hatramin'izay ve sa lainga misy mbola tsy teo am-perinasa ohatra na ohatra zany de inona zany lainga amin'ny CV ve sa lainga amin'ny inona fa raha za manokana de zao tokony mba efa nisy olona voatendry teo de ninona fahaizany vitany teo de tokony tsy miverina intsony fa tokony atao araka le nenenina hoe aleo mba hisy alternance fa be da be ny olona mahay eo fa tsy reny efa teo reny ihany no mahay an'io reny afaka atao stock hoe averina ianao rehefa raha ohatra ka tsy mahay le nysolo fa raha ny tokony ho izy tokony hoe ny olona vaovao foana no ezahana tedavina aloha de tsy maninona na asiana détecteur na asiana tsy détecteur fa mba solosoloana le olona fa tsy atao an'ireny efa izy zao firy ny fetinao mandainga de mbola reny zany zao de atao anaty détecteur zao iny de ho iteo ara raha ohatra ka mahita ny détecteur mahita ny lainga be nataon'ireo teo amin'ny niny dizy teo ny machine ka zay fa de fotsiny rora fa tsika tsy kivy fa miteny foana tsika mizara ny hevitry tsika eto